Ya. Mialatsiny a mana mateti-piavo ohatrany sotrokely fa manoloana ny toedrara misy moa zany a mahakasika an'ilay Boeing 777 anankidimy a izay a nanovan'ny Riandry Rajoelina Oska niaraka nitskombakomba tamin'ny firenena iraniana dia hitondra kely update ny situation zany amizao satria nisy ny fanalana ny ministre Valérie Ramonjavelo ary dia nilaza moa zany tamin'ny fanambarana andriamatoa premier ministre fa hoe tsy nalala ny momba an'io na ny président na izy tsara ho marina nefa fa reo ny araka ny communiqué nataon'ny ministre Valérie dia nandefa iraka tany Cambodge zareo technicienne nanao fanadiadina dikan'izay raha mandeha reny technicienne ireny de misy ny antsoina hoe ordre de mission zay tsy maintsy andehana soniavy primature sy ny présidence dia iny ny akana ny indemnité ao amin'ny trésor public hoentin'le olona manao mission mety teny angamba isika hoe ka tsy premier ministre no manao soniana iny fa amin'ny ma institution azy dia ny primature zany efa manana andraikitra na tsy afaka miala ny responsabilité ny primature satria ny lehibe ny primature dia ny premier ministre amin'iny ordre de mission iny zay ny soniaviny SGG reny ane tsy hoe soniavina fatany reny ordre de mission reny fa justement afahana manadio manaraka ny zavatra ohatran'izao ka raha ohatra ka hoe misy olo manao mission kamikaze zany andeha ho any anafika ny Ukraine ka magnano ordre de mission de hoe anao voyage en Ukraine de milaza ny PM rehefa avy eo hoe tsy mahafantatra an'io zahay sarotra ihany zany fa ny nandalo tamin'ny SGG sy ny SGP zany manao siniany reny ordre de mission reny zany hoe officiellement dia au courant ny fisian'izany mission zany ny primature sy ny présidence zay aloha zany ny anankiray faharoa manaraka an'izay androany de hitantsika fa be da be ny nivoaka moa zany satria le rangany laza hoe tsy nahalala an'io dia voaprofo zany fa efa nifandray tamin'ny olona io nanomboka tany amin'ny 2019 ka tsy haiko hoe inona nilazany hoe tsy mahalala an'ilay indiana izy tsy marina aloha zay zany général ianao président ny Sénat manana honnêteté fa aza mandainga amin'ny vahoaka en public hitako hoe manososy ny institution zay hoentinao zany ary manososy ihany koa ny grady ma général de corps d'armée anao tokony anana ny honnêteté anao zany hiteniny zavatra marina ny fahafantaranao an'ilay olona tsy midika hoe impliqué anatin'le fraude nataon'le olona ianao fa le olona kosa dia olona ary nilazainao ihany moa izy raha nilazainao tamin'ny voalohany fa hoe io olona io nisy communiqué nataonareo tamin'ny sasakalina iny rehefa navokako le sary de ozy izy nareo hoe tsy olona tsy conseiller atao amin'ny Sénat akory io zay ny communiqué officiel nataonareo nefa androany ianao nilaza fa hoe conseiller olona io fa conseiller bénévole ny conseiller bénévole zany fahafantarako azy dia matetika reny olona reny opérateur économique izay mandeha zany reny mitady manao business dia manampy ny patron izy amin'ny alalan'ny business ataony sady mifacilité ny business ihany koa moa zany matetika omena carte professionnelle fotsiny izy de iny présenteny ka
mampiayay ihany ny lazanao fa hoe mivadibadian'ny teninao zany hoe tamin'ny voalohany hoe tsy mahalala an'io ianao rehefa avy eo androany manao hoe conseil bénévole le olona ka manao antsoavo zany izahay mba anao fanadidina makasika an'io andriny ao amin'ny Bianco mbola ho avy moa zany ny sehatra international fa ny ao amin'ny Bianco aloha au niveau national tokony mampiantso ny président Sénat zany atao fanadidina satria mino marimarina fa azavao adidinareo tsara iza ny nandoa ny prendre en charge ny hôtel sy ny déplacement ny général Ravalomanana tany Inde sy ny tany Angleterre arao tsara zay zavatra zay fa mino fa misy zavatra miafina ao matoa ny général Ravalomanana ny koropaka be ohatran'iny androany mafy koa moa zany le ny conférence de presse nataon'ny premier ministre nilaza hoe ifampiraharaha amin'ny Interpol zahay ozy izy dia andray dimension internationale zany izay raha ity raha ny fahitako azy satria ny Interpol manana ny dimension internationale fa ny FBI dia tsy afaka tsy manana ny dimension internationale raha tsy misy accord avy amin'ny pays anankiray zay anenjehany olona zay aloha zany ny makasika ny général Ravalomanana raha tena nandeha koa nefa ny évolution situation dia nisy mpanao gazety anankiray namoaka ny momba ny ramatoa site le tsy haiko moa io na anabavin'le rangahy indianina ty na vadiny mialatsiny raha ohatra ka hoe tsy de fantatro fa ny attirer attention ko zany dia le hoe le anaran zareo mitovy dia nataoko ny recherche dia finalement samy taninosy be zareo nanao opérateur taninosy be dia io ramatoa io nefa zany conseiller mpanolotsaina spécial ny filoham-pirenena nanomboka tamin'ny 2019 efa misy gazety la gazette de la grande île koa mamoaka an'le izy ao dia amin'ny fomba ahoana zany tsy afahana mieritreritra fa conseiller spécial nao olona mifandray amin'ny conseiller spécial nao olo akaiky azy manao zavatra ohatran'ity dia tsy mahafantatra ianao filoham-pirenena dikan'izany raha tena tsy nafantatra an'io tokoa ianao dia incapable ianao zany gouverner, ça représente des risques de sécurité pour le pays. Dia inona dikan'izany tokony tsy ho filoham-pirenena ntsony ianao zany satria tsy voafehinao zany ny sécurisation ny firenena. Zavatra tena mamoa fady ity resaka ity fa tsy resaka hoe finiavana iteny eto amin'ny réseaux sociaux fotsiny fa tena resaka mamoa fady ty resaka avion 777 ty ka tsy so de vernareo vitavita amina resaka hoe fanalana fanaovana kobay any Valérie fotsiny tsy mijanona eo zavatra io satria izahay de efa nanoratra any amin'ny gouvernement américain nampafantatra ny zava-misy marina sao dia anaovanareo communication laingalanga eo ndray ny zava-misy dia farafaratsiny zany mba misy information contradictoire ananany gouvernement américain satria na ianareo miara-miasa amin'ny Interpol manao ny fanadidina mangarahara ary tsy maintsy ho fantatra daholo hoe aiza daholo ny trajectoire an'le vola ny trace-n'le vola miala tamin'io resaka trafika io le resaka avion io de tsy maintsy ho tratra zay zavatra izay na tonga dia ilatsaka ny sazy avy amin'ny Amerikanina ho an'ny fanjakana malagasy aloha fa ho anareo personnel koa azadino fa ianareo reo dia ny akabetsahanareo dia manana petrabola aty ivelany manana bien aty ivelany dia capable ny fanjakana Amerikanina mangeja an'ireo fanananareo reo ka anjaranareo misafidy na jouer
amin'ny transparence nareo de ilaza ny tena zavatra misy avela anao fanadidina mazava mangarahara ny Interpol na ianareo anao an'le fomba fanao le ketrano trano manafokafin-javatra dia miara mizaka ny vokany zany ianareo sy ny vahoaka malagasy moa zany malheureusement tsy afaka fa mety misy fiantraikana hatrany amin'ny resaka AGOA io raha tapaka zany ny AGOA dia mino marimarina anareo fa be ny chômeur amin'ny zone franche ao Madagasikara. Zay ny tiako azavaina fohifohy androany makasika an'ity raha ity fa araka ny teneniko hoe raha misy vaovao fanampim-baovao dia tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka malagasy satria araka ny naveriko foana haute trahison haute trahison io ary tsy afa miala amin'io inga Rajoel tsy afa miala amin'io izy araka ny teneniko ny vadin'ilay indiana dia conseiller spécial ny Rajoel, lay indiana dia conseiller bénévole ani général Ravalomanana président ni Sénat. Donc nan président Sénat tsy voatery hoe impliqué mivantana am'le izy fa misy fofopofona corruption zany hoe nahazo volana corruption zany i président Sénat vokatra avy amin'ity resaka fraude internationale aty na ny filoham-pirenena dia mafantatra an'io fa mody fanina fotsiny izy mba heveriny hoe afaka azy. Ny zavatra tsy fantany nefa dia tracé daholo ny vola izay nalohany iranianina nakany am'le société nio namana aty de le namany ity nandoany vola nakany any amin'ny contre ny Rajoel tsy maintsy ho hita zay zavatra izay fa ho hitatsika eo ny toy ny tantara. Zay ngamba ny fanazavana fohifohy etiko ka dia misaotra betsaka antsika rehetra.